olo am'izay peza vaovao politika izay hatrany amin'izao akatoko ny fividianana izao dia tsy vahaolana ny fanovana manontolo ny mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta raha ny hevitry ny député ny Betoky Atsimo Ludovica Edmond io jerentsika indrindra ary izay fanadidina izay hoentiny vola ravoavy sy tsira Kotoarson. Tsy vahaolana amin'izao akatoko ny fifidianana izao ny fanovana manontolo ny mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta hoy ny député ny Betoky Atsimo Ludovic Edmond izay ao anatin'ny député 7 manohana ny fitondrana ho azy dia fanitarana ny gouvernemanta no tokony ho tanterahana. Proposition alefanay no zao crise zao dia voalohany aloha dia iroso amin'ny fifidianana zany. Ny fifidianana moa zany araka ny lalam-panorenana dia tia amin'ny taona ty no anaovana azy. Izay aloha ny vahaolana aloha satria hita zany fa tsy maintsy fifidianana mahavahaolana amin'izao crise zao zany. Faharoa mahakasika ny resaka hoe gouvernemanta zay ny fanitaka an'io zay 69 hoe aloha manova gouvernemanta fa tsy midika zany zay fa hanala premier ministre ary hanala no membre du gouvernement reo. Ny mety aminay zany dia ireo ministère zay mifangaro zay ministre zay Ukraina zay ro fanarahana tsara hoe iza no mipetraka aty iza no mipetraka ary fa raha ohatra mbo hanala olona fa tsy fotoana tsony zao fanalana olona satria tsika fa iroso amin'ny fifidianana zany. Misy betsabetsaka izy ireo mitambatambatra. Ny azoko resahana amin'izay zao any ny décentralisation sy ny ministère de l'intérieur ary ny agriculture sy ny élevage sy ny communication ary relation avec des institutions ohatran'izay zany. Ny créena moa zany tsy dia mahafantatra lina tokony créena satria fahefan'ny premier ministre zany sy sady fahefan'ny président koa dia anjarany zany malala hoe inona ny ministère tokony créena zany. Fa ny anay mba ialana an'ity crise ty dia manova ny gouvernement aloha dia zay afaka mifampiresaka miara-mitantana fa zay tsy afaka mifampiresaka kosa avelao ny azy hoany. Araka izany everin'ireo député miaradia amin'ny fitondrana fa tokony hitazonina ny ministra izay efa amperinasa ary ny fanatanterahana fifidianana amin'ity 24 ity ary ny fanitarana gouvernemanta no ilaina ao anatin'ny fifanarahana politika entina hamahana ny crise amin'izao fotoana izao.